Lafiny politika hatrany kosa io tokolakandro no niaona tamin'ny olombofidy sy ireo mpikambana amin'ny birao politika ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara ireo iraka manoka ny firenena mikambana momba ny fifidianana nanana ny fomba fijeriny ny antoko HVM tao anatin'ny fivoriana natao teny amin'ny foibe ny antoko tao Antamina. On est en train de rencontrer tous les partis politiques pour faire le point, pour avoir leur point de vue sur la situation et pour essayer d'identifier les défis éventuels en prévision des prochaines élections. Nanomboka niona tamin'ireo antoko tsirairay eto Madagasikara ny délégation firenena mikambana amin'ny sahana fifidianana. Io tolakandro io dia ny antoko HVM no nitondra ny heviny manoloana izay fikarakarana ny fifidianana izay ho avy izay ary indrindra fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Fametrahana amin'ny fitoniana sy ny fitandrona ny fenitra demokratika hatrany no hevitra novoizin'ny antoko HVM nandritra ity fivoriana izay entina hiomanana amin'ny fifidianana ity. Manao ny tourné amin'ny parti politique, la société civile, maro samihafa mpanao gazety izy amin'izao fotoana izao mba ahafahany mahita, mahafantatra, mandanjalanja koa izay voalaza sy henony. Dia manamarina, manadiso an'ireny izy manontany hevitra amin'ireny dia nanontany HVM zany izy amina zavatra maro samihafa indrindra hoe manahoana ny fijerinareo an'izay mety ho lesoka teo aloha dia ny fanatsarana mba hoentinareo hanasanareo aminay. Fanatsarana zay processus électoral manaraka ho avy eo indrindra amin'ny 2018. Zany zany tena votoan'ny hevitra antsika fantatra za fa avy any amin'ny ONU ireny anisan'ny mpikambanao tsika, anisan'ny mananjo tsika, manana didy koa miaraka amin'ireny olona ireny zay fampiresana. Nanatrika ity fiaonan'androany ity ireo solombavam-bahoaka sy loha olona ao anatin'ny antoko HVM niaraka tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny birao politika ny antoko.